La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 $ seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manultra wanao ny vaovao. Androany ny ekeny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny republika tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ny fametrapelan'ny praiministra Tsay Christian sy ny gouvernemental to. Anolotra anarana praiministra ny antoko maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena raha ny nambaran'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Androany. Omeny izy ireo ny filohan'ny republika andrajoelana ny fandraisana fanapa-kevitra farany raha ny fanazavana azo. Mbola tsy milamina ary miteraka olana hatramin'izao ny kolikoly sy ny tsy fandraisana andraikitra nataon'ny fitondrana teo aloha amin'ny faritra sasany ka anaovan'ireo tompona andraikitra antsoava amin'ny fitondrana ankehitriny. Isan'ireo firenena mandray ampiasa vahiny maro ao Quebec, Canada. Tsy misy fepetra maro apetraky ny fitondram-panjakana ho an'izay vonina hiasa any an-toerana. Tombony ho an'ny Madagasikara ny mahatany francophone antsika. Maresaka iraisam-pirenena nanangana komity vonjy-taitra hiarovana ny vahoaka manoloana ny otrikaretina Ebola ny avy eo anivon'ny OMS. Tanjona amin'izany ny harovana ny hifiparitany Ebola ao amin'ny Repoblika Demokratikan'ny Congo sy amin'ireo firenena manodidina aminy. Ny adidin'ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao dia androany ny ekeny avy eo anivon'ny fiadidin'ny republika tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ny fametrapelan'ny praiministra Tsay Christian sy ny gouvernement mbola misahana ny fampandehanan-draharaha ireo mpikambana taloha mandrapitsanga ny gouvernement vaovao fanampanazavana. Ny filohan'ny republika araka ny lalam-panorenana araka ny taratasy fametrapelanana natolotry ny praiministra Tsay Christian androany 20 Jolay 2024 dia mamoaka izao didy mpanjakana izao. Andiny voalohany ekena ny fametrapealana natolotry ny praiministra Tsay Christian amin'ny anarany sy amin'ny anarany gouvernement. Andiny faharoa sahando mpikambana nametrapealana araka izay manandrify ny tsirairay avy araka ny firafitry ny gouvernement ankehitriny hatramin'ny datin'ny didim-panjakana ity ny fampanadihana andraharaha andavanandro mandrapitsanga ny gouvernement vaovao. Andiny fahatelo foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra teo aloha ka mifanohitra amin'izao didy mpanjakana izao indrindra ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika aotra 20 tamin'ny 20 Janoary 2024 any andrenan'ny praiministra lehiben'ny gouvernement. Ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika aotra 20 tamin'ny 20 Janoary 2024 novaina sy ny ampiny didim-panjakana laharana 2024 tsipika 10 sy telonjato tamin'ny 20 Martsa 2024 any andrena ireo mpikambana amin'ny gouvernement. Andiny faefatra no ny ameny ary araka ny voalazana andiny faefatra sy fahenina ao amin'ny tsivolana laharana 12 tsipika aotra 40 tamin'ny 20 Septambra 2024 mikasika ny fipetrakapobeany ny lalàna ifampitondrana itatoerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manakera vitrany izao didim-panjakana izao raha vantany vao ampahafantarina amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahita lavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazetin'ny repoblika. Natao teto Antananarivo fa 10 Jolay 2024 ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fa anolotra anarana praiministra ny antoko politika maro anisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena raha ny nambaran'ny filohany tamin'ity androany ity.
omena izy ireo amin'ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina ny fandraisana ny fanapa-kevitra farany raha ny fanazavana hatrany fanadina. Andraikitra goavana omeny lalam-panorenana ny vondrona maro an'iza eny anivony anteny miera-pirenena ny fanolorana anarana ho amin'ny Prime Ministra Ravantany vao mametra-pialana ny Prime Ministra Bernas. Androany no fotoana nanatanterahany IRD na ny solombavambahoaka miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay maro an'iza handiniana sy hamoana izany tolo-kevitra izany mialoha ny fanendrena ataon'ny filohan'ny Repoblika. Manolotra zahay fa tsy anjaranay no maneho hoe tilo izy ty fa omenay fahalalahana ny filohan'ny Repoblika zay tokony fahefana anendry dia omenay anarana izy tsy anarana ray satria zao voafatotro amany izy fa mety amin'ny anarana telo zay eny aza na efatra raha tokony izy dia ny député IRD zao satria mametra-pialana gouvernement dia tokony eo androany tsy Fantatra ihany koa fa hivoaka amin'ity herinandro ity ny fanendrena izay ho Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta raha toka amin'ny herinandro ambony kosa no fantatra ireo mpikambana vaovao eo anivon'izany gouvernemanta vaovao izany. Fa tafatsangana omaly ny biraomahatry ny anteny miera-pirenena izay hiara-iasa amin'ny filohan'ny anteny miera-pirenena vaovao ny filoha-lefitra ny kestiora ary ny papakateny mampiona rakotoarso. Ny roso avy hatrany tamin'ny fifidianana ny birao maharitra ireo solombavambahoaka ny andro faharoa ny fivoriana manokana izy ireo taoria ny fifidianana filohan'ny anteny miera-pirenena ny andro voalohany. Tafatsangana omaly avokoa ireo birao maharitra hiara-iasa sy hitantana ny anteny miera-pirenena. Isan'izany ny filoha-lefitra miisa 4 avy amin'ny faritany 4. Ho an'ny faritany Antananarivo, ny solombavambahoaka voafito tao Faratsio, Solonjatovo Honoré avy ao amin'ny vondrona IRD. Antsiranana, ny solombavambahoaka voafito tao Antsiranana voalohany, Rahelianta Joseline avy amin'ny vondrona IRD. Mahajanga, ny solombavambahoaka voafito tao Mahajanga voalohany, Rahantanirina Lalao avy amin'ny vondrona IRD. Fianaratsoa, ny solombavambahoaka voafito tao Ikongo, Razafitsiandrofa Jean Brunel avy amin'ny vondrona IRD. Toamasina, ny solombavambahoaka voafito tao Fenoriva-Tsinanana, Michel Bave Angelica avy amin'ny vondrona IRD. Toliara, ny solombavambahoaka voafito tao Betioka Atsimo, Rabenirina Jean-Jacques avy amin'ny vondrona IRD. Eo ihany koa ny kestiora miisa 3 izay ahitana ny solombavambahoaka Jean-Michel Henry, solombavambahoaka voafito tao Ambovombe Androy avy amin'ny vondrona IRD. Rakotomanga Lantoarivola CDR, solombavambahoaka voafito tao amin'ny boriboritany faharoa Antananarivo avy amin'ny vondrona IRD, ary Rabenirina Maminiaina Solondraibe, solombavambahoaka voafito tao Ambohidratrimo avy amin'ny Antokotim. Fifidianana mpampakateny miisa 2 izay ahitana ny solombavambahoaka Angèle Solange, mpampakateny jeneraly sy ny solombavambahoaka Rafeno Manantsoa Tsirimaharo Niaina na Ania, mpampakateny jeneraly lefitra. Ho totosaina amin'ny zoma izao kosa ny fifidianana ireo voamera maritra eo anivon'ity anteny miera-pirenena ity. Fa totosa androany famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny anteny miera-pirenena vaovao sy ny teo aloha no mafisin'ny filoha vaovao fa wampanjakainy mandritra ny fitaom-pitantanana ny mangarahara antoko ny fampandrosoana mampiona rakotoarsantra. Andro fahatelo ao anatin'ny fivoriana manokana anteny miera-pirenena eny Tsimbazaza no nanatanterahana ny famindram-pahefana eo amin'ny filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha Rakoto Mamonjy Jean-Max sy ny filoha vaovao Razanamahasoa Christine notroniny ireo birao-maharitra teo aloha sy vaovao vao nijoro omaly. Fotoan'ny fampanjakana ny mangarahara izao hoy ny nambaran'ny filohan'ny anteny miera-pirenena Christine Razanamahasoa. Fampahafantarana ny rehetra ny fizorotra ny raha atao amin'ny Assemblée nationale na mifandaniana na mifampidiram-bola na mifampiasana azy na ny fitaovana na inona tsy hisy tokantrano mihiona satria tsy fisiany mangarahara mazana ny mahatonga ny fanahy sokatra malalaka ho ny rehetra ny varavara ny Assemblée nationale ary misy ny mpampakateny ireo mpampakateny jeneraly ireo tompona andraikitra tsiraina avy dia samy andraiky amin'ny fampandehanana an'ity Assemblée nationale ity. Nambarany ihany koa fa tsy vahaolana intsony ny mandinika ny lasa fa ny fifanomezan-tanana anatsarana no avy no tokony ho banjiny ny tsirairay.
Lafa vaovao hafa kosa indray dia naomby ary nahitana vokatra tsara ny fampiasana ny riz hybride eto Madagasikara. Isy araka izany ny famparehana masomboly voafantana amina velaran-tany hatrany amin'ny 1 alina hektara ho fampitomboana ny vokabary eto Madagasikara. Gaetan Andratsilava. Tany amin'ny faritra avaratry ny nosy no nanaovana andrana ho an'ny fambolena vary hybride teto Madagasikara. Naomby ary mety eto amintsika izany ka isy fantarana ho an'ny faritra hafa. Izany hoe isy fanaparitana masomboly sy fampitana ireo teknika mpambolena ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny gouvernemanta sinoa. Ny riz hybride zany na ny le masomboly hybride dia isan'ny teknika anankiray ao anatin'ny maro zany ahafahana ihany koa mahatratra an'izay. Iny zany amin'ity taona ity dia marihako fa amin'ny fanamafisana azy zany dia isy semence na masomboly zany ao anatin'ny fiaraha-miasantsika amin'ny gouvernement sinoa dia hatratrany amin'ny 1 alina hektara any zany ny vary tanimbary voatondraka afaka mampiasa sy tokony hampiasa an'ilay masomboly riz hybride io. Ny riz hybride zany dia teknika anankiray ao anatin'ny maro ahafahana ihany koa mampakatra anatin'ny 3 efatreny ny vokabary isaky ny hektara. Tanimbary hatrany amin'ny 1 alina hektara araka izany no ampiarana ny fambolena mitondra vokatra avo 2 na 3 eny. Efa misy ny tetikasa iarahana amin'ny FAO, ny ministera tompon'andraikitra sy ny gouvernemanta sinoa amin'ny fitsinjarana ny masomboly. Manana tetikasa zany tsika izao iarahana amin'ny sehatra tsy miankina dia ao anatin'ilay ataonay hoe projet sud-sud moa zany lazana azy tripartite zany iarahana amin'ny FAO, ny ministera amin'ny fambolena sy ny fipihana ary ny jona ary ny gouvernemanta sinoa dia ao anatin'izay tetikasa izay izay manomboka zao zany no anaparehana ampianarana ny olona aloha ampahafantarana ny olona ampianarana azy sy anaparehana le teknika ary miaraka amin'ny sehatra tsy miankina satria zany tsy maintsy le ambom-bava an'ilay olona satria avetrana inge dia akatra ambony be ny tahambokatra ny dia ho ataonay izy ary vokatra io raha ohatra ka lasa avo 2 eny avo 3 eny ny vokabariny dia tsy maintsy misy sehatra tsy miankina zany mandray mividy amin'ny vidiny ara-drariny an'ilay vokatra amboniny izay azony avy amin'ny fampiasana an'ilay riz hybride io. Dia izay ilay tsy maintsy iarahana amin'ny sehatra tsy miankina zany efa misy sehatra tsy miankina malagasy afaka miara-miasa ao anatin'izany ary vonina iara-iasa amin'izany izany hoe anangona an'ilay ambony ampanga an'ilay vokatra vokarin'ireo le tantsaha izay manao an'ilay mampiasa an'ilay semence riz hybride. Tanjona amin'izany ny fahavitantena arabary, izany hoe manana vokatra ampy ny ato anatiny ary afaka manondrana any ivelany ihany koa. Fateboka maro no tsy maintsy atsaraina ka isan'izany ny famerenana ny voafonja eny anivon'ny fiarahamonina ho ny Praiministra nandritra ny fanamariana ny fankalazana ny faha-80 taona ny mpandrarany fonja malagasy. Yves Richard. Mandidina ny 300 ny tany surpopulation carcérale eto Madagasikara, tafiakatra 5valonjato ohatra ny voafonja ho an'ny tanimora, raha 700 ny natokana amin'izany araka ny fanadihadiana nataon'ny Amnesty International ny taona 7-12 hatramin'ny 7-12. Tsy azo idivirana natsarana ny tontolo ny famonjana sy ny fandriam-pahalemana araka izany ny fananganana fonja vaovao eto Madagasikara. Ny fonja moa araka ny valazany izay teology tao dia efa tsy zarizary daholo satria efa 80 taona ny ankabeazany zany ny orenany. Misy atosika fotendra efa mienjera. Ankehitriny miezaka ny ministera fitsarana anamboatra ireny fonja rehetrarehetra ireny. Ezaka lehibe zany nefa tsy maintsy tanterahana satria raha sanatria afaka mandositra ireo voafonja ireo dia mazava ho azy fa tsy hisy mifandriam-pahalemana fa vao mainky tombo ny fahatsiaranantsika eto Madagasikara. Raha efa tafiditra anatin'ny ezaky ny fitondram-panjakana araka ny toromarika nomena ny ministra ny fitsarana ny fanafainganana ny fananganana fonja manerana ny Madagasikara, teboka maro ankilany no tsy maintsy ampifanarahana amin'izany ka isan'ny lara-pamena ny famerenana ny voafonja anivon'ny fiarahamonina na ny réinsertion sociale hoy ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta. Ny fonja dia tsy hoe toerana famerezana fotsiny, toerana kosa mba isaintsaina ary toerana mba ahafahana mandamina ny famerenana sady any anivon'ny fiarahamonina ny izay voafonja. Zava-dehibe loatra
ny fananganantsika zay fonja vaovao zay ho anatin'ny tavinkevitra ho anatin'ny fomba fijery zay hitondrantsika ny fanatanterahana fanamby vaovao zay. Androany no tanterahana manoloana ny lapan'ny fitsarana nosy ny ivon'ny fankalazana ny 80 taona ny fandrarana ny fonja malagasy isanovoizina nandritra ny fankalazana ihany koa ny fampanajana ny zony voafonja araka ny lohahevitra fandrarana ny fonja mivoatra mananja ny zon'olombelona antoko ny fandriam-pahalemana sy ny fandrosoana. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika ny olana any amin'ny faritra any isan'izany ny any Andilamena sy any Maintirano. Eo any koa ny mahakasika ny resaka asa any Québec, Canada. Rehefa avy eo. Soyez prêts. Ils reviennent. Les lubrifiants mobiles reviennent à Madagascar, exclusivement chez Galana. Mobile Extended Performance. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 $ seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Siga miaraka mbare alla 7 secondes miantso tellement miaraka mora 500 mazo entre 10 mandato ariary 20 SMS sina 20 mégaoctets internet en vidiny 10 mandato ariary mony sindriny dièse 322 étoile 20 dièse. Booster Cola, le nouveau cocktail intense. This will answer all of your questions. You can help others. What have we done? We have to leave, the three of us. Now! Whatever Cross is planning, it's your responsibility to make sure he doesn't succeed, or you may end up in the New Eden as well. We help it cross the border into Canada. You run and you don't look back, you hear me? Get out of here, go! Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mbola tsy milamina ary miteraka olana hatramin'izao ny kolikoly sy ny tsy fandraisana andraikitra nataon'ny fitondrana teo aloha any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ka anaovany ireo tompon'andraikitra Antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny Gaëtan Andriatsilavo. Tsy mbola mifankazo hatreto ny faritra Alaotra Mangory sy ny faritra Sofia no ireo omby misa 420 ao Mampikony sy ireo omby misa 970 ao Marivato Port Berger. Tatitra diso raha ny fananjavana no ataon'ny mpitandro filaminana aty amin'ny fanjakana Foibe ka mahatonga ny disadisa hipetraka hatramin'izao. Nisy tao amin'izany ny fakana-kery ny fananana sy olona. Ny 10 Janoary 2020 ohatra, omby misa 70 sy olona no lasa tany Mandritsara. Ny volana Septambra 2020, omby 50 tao amin'ny kominina Maroadabo sy ny kominina Marivato no nalainy zandary avy ao Mandritsara. Mbola mitoy izany taty aoriana, hoy ny solobavambahoaka voafidy tao Andilamena. Toy izao ny fomba fanaon'izy ireo rehefa tonga any ireo omby sy olona nalaina kerin'ireo. Ny omby zarainy Besaboa
sy ny zandary ary ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Ny olona amoronana dossier dia gadraina ohatra chef pokotany tao Amboasaribe sy ben'ny tanàna tamin'ny commune Marodabo, ary izao dia ny ben'ny tanàna ny Maitsikelo samby ao anatin'ny district n'Andilamena izany rehetra izany. Araka izany, mangataka amin'ny mpitondra fanjakana anaovana fanadihadiana lalina manoloana ity toetra raha ity ny mponina ao Andilamena ka ho saziana ireo izay nandika lalàna miteraka korontana eny anivon'ny fiarahamonina. Koa etony izahay dia manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra ambony, ny filoha, ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta fa manahy izahay ny fisian'ny kolikoly avo lenta amin'ity raharaha ity. Koa mangataka izahay voalohany ny sin'ny fanadihadiana lalina amin'ity raharaha ity, ny ampiarana ny lalàna velona amin'ireo izay mandika lalàna na iza izy na iza, ny amerenana an'ireo ompy 500 mahery ireo amin'ny tena tompony, ny anafahana ny ben'ny tanàna ny Maitsikely izay nigadraina amin'ny fomba tsy mazava. Atreto, mianjandroa ny tady eo amin'ny faritra Laotra Mangory sy ny faritra Sofia. Antony, samy manana ny filazany, na ny andaniny na ny ankilany, manoloana ireo trangany seho hatramin'ny taona 2020 ireo. Vaovao avy any amin'ny faritra izay hatrany dia voafeny vakitrano sy ny fanafiana amin'ny tapiadiana amin'ny andro alina ao Maintirano amin'izao fotoana izao anefa dia amin'ny andro atoandro mandritra ny ora fiasana sy fitsinan'ny tompotrano indray ny manao asa ratsy ireo Jola Gaetan Andriatsilavo. Miamahazo vana indray ny alabotry sy ny vakitrano isaky ny atoandro ao an-tampon-tanànan'ny Maintirano amin'izao fotoana izao raha efa nanomboka voafehy ny alatra sy ny fanafiana amin'ny alina. Lasibatra amin'izany ny biby fiompy, akoho mamborona ary ireo fitaovana ampiasaina ao an-trano toy ny écran plat, batterie, panneau solaire, téléphone, lecteur sy ny maro hafa. Manoloan'izany, nanao fitarainana tamin'ireo mpitandro filaminana ny vahoaka, nandray andraikitra avy hatrany ny mpitandro filaminana, nametraka avelam-pandrika ka nisy tratehaka teo am-panaovana asa ratsy. Dia be dia be zany fitarana tonga tato aminay ato amin'ny commissariat de police eto Maintirano mikasika ny alabotry sy ny vakitrano amin'ny andro atoandro eto an-tampon-tanànan'ny Maintirano. Noho ny ezaka nataon'ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny loharano vaovao amin'ny avy amin'ny olona sarisitra koa dia tsahateka andriamatoa manana Christian Androany teo am-panaovana ny asa ratsy. Ka ity olona ity dia efa indroany sazy tao amin'ny fojamben'ny Maintirano izy ity mikasika izao alatra izao ihany. Dia mbola voavetivety zany ny afahany dia mbola mitoy ihany zany ny alatra tao amin'izao fotoana izao. Mitaraina misy zany ny olona manodidina ny tanàna eo amin'ny Tanambospem, Tanambonora, Andranovobe mikasika ny vakitrano izay tao amin'ity lerangaha ity. Satria efa io ny asa fatao amin'ity lerangaha ity atrana Besalamba, atrana Mafembe izay efa nanao ny asa ratsy io dia izao tonga eto Maintirano izao. Dia izao moa zany izy tratra dia eo am-panaovana ny fanadihadiana izay amin'izao fotoana izao. Vita ny fanadihadiana izy mesa toetrana fisarana. Manoloana ireo tranga ireo mitoy hatrany ny ezaka famerenana ny filaminana ataon'ireo mpitandro filaminana any an-toerana. Na izany aza, mangataka hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ahafana miady amin'ny asa ratsy iverenany ny filaminana. Fa isan'ireo firenena mandray mpiasa vahiny maro no ao Québec, Canada. Tsy misy fiapetra maro izay apetraky ny fitondram-panjakana ho an'ireo izay vonona hiasa any an-toerana. Tombony ho antsika malagasy ny maha-firenena francophone ny Madagasikara. Iona Saina. Isan'ny firenena ahitana teratany malagasy maro any Canada. Ny fahatsaran'ny fari-piainana sy ny fipetra eo amin'ny asa no isan'ny mahasarika ny olona ho any amin'ity firenena ity. Manamafy izay ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny bureau misana ny mpifindra-monina ao Québec izay faritany iray ao atsinanan'i Canada. Ity tompon'andraikitra ity izay tonga eto Madagasikara nanatanteraka fivoriana momba ny asa misy sy ny fahafahana mifindra-monina any Québec te tsy andavamamba. Raha nambaran'ity tompon'andraikitra ity hatrany, tombony ho an'ny malagasy ny mahatany francophone ny Madagasikara satria ny teny ofisialy any Québec dia ny teny frantsay.
Ankoatra izay, ny mpampiasa no mikarakara sy miantoka amin'ny ampahany betsaka ireo antota taratasy ahafahana miazo an'i Québec izay mety afara hatramin'ny fiantohana ny sidina Madagasikara Québec. Tsy sarotra ny atongavana amin'izany raha ny fanazavana. Ny atao voalohany dia ny fahazahoana fifanaraha-piara-miasa amina mpampiasa québécois iray. Tandremo aza manao hoe andeha aloha dia any mitady asa. Tsy mety izany. Ny mpampiasa no hanao dingana rehetra sy ny fahazahoan-dalana ho anareo. Misy sarany aloha amin'izany fa tsy ianareo no miantoka an'izany. Aorian'izay dia mangataka fahazahoan-dalana ampiasa anareo eo anatrehan'ny fitondram-panjakana québécois ny mpampiasa anareo, izany no natao ho fiarovana anareo. Aorian'izay ianareo no maka ny fahazahoan-dalana hiasa eny amin'ny bureau visa. Ireo antanatohatra rehetra ireo dia mety haharitra 9 hatramin'ny 9 volana. Toutes ces démarches-là, en gros, peuvent prendre de 6 à 8 mois. Tombony amin'ny miasa any an-toerana ihany koa ny mety ho fahafahana mitondra ny vady aman-janaka raha ny fanazavana hatrany ary afaka mianatra any amin'ny sekolim-panjakana ireo zaza izay maimaim-poana. Azo atao ihany koa ny mangataka fahafahana monina ny an-toerana maharitra rehefa mahafeno ny fepetra toy ny hoe efa nonona tao Québec 12 volana farafahakeliny, manana asa ara-dalàna mahafeno teny frantsay. Ny asa ao Québec izay tsy voatery ho an'ny be diplôma raha ny fanazavana hatrany. Ny tontolon'ny hazo toa ny fandrafetana sy ny manodidina izay, ny fanaovana soudure, ny eo amin'ny sehatra ny fandraisam-bahiny, ny hôtellerie, serveur, cuisinier, sehatra malalaka ihany koa ny any Québec, ny eo amin'ny fampianarana ho an'ireo mahay mampianatra ireo kilonga, eo ihany koa ny mpampianatra eo amin'ny primaire sy secondaire. Azonareo atao ny mijery ao amin'ny tranokalan'ny ministera ny asa any Québec, mijery ny lisitra ireo mpampiasa ny asa misy mifanaraka amin'ny fahaizanareo. Hitanareo ao ny sehatra malalaka ny filana isaky ny faritra, ohatra hoe misy toerana mila plombier. Au Québec où, par exemple, on manque beaucoup d'un plombier. Tsy voatery ho manana master 2 araka izany vao afaka miasa ny Québec, fa misy asa araka ny diplôma ananana, saingy tombony ny fananana diplôma. Sehatra maro no ahitana ireo tolotra toa ny fakanesana ao amin'ny tranokalan'ny gouvernement du Québec, ny fanatrehana ireo journée sy salon isan-karazany momba ireo tolotr'asa misy any ivelany. Fa mbola vitsy ny malagasy no mandrara any Indonésia ankehitriny. Sehatra asa sy lalam-barotra maro no azo trandrahana any an-toerana raha tsy laza afa-tsy ny épice fotsiny azy esika. Afaka ijerena fiara-miasa azo tanterahana amin'ny firenena roatota araka izany ny foire internationale izay ho tanterahana ny volana oktobra ho avy izao. Yves Richard. Tafiditra anatin'ny firenena mandroso mbola tsy mahasarika mpandraraha malagasy Indonésia, raha ny fandinana lamba sy ny sehatra ny endrika amam-bika hatreto no ifantohan'ny mpandraraha malagasy any an-toerana. Sehatra asa sy lalam-barotra maro ankilany no azo trandrahana raha tsy laza afa-tsy ny fikirakirana ny episy izay mampalaza ny Madagasikara. Na arena ambonin'ny tany io na ny arena kibon'ny tany. Raha ho an'ny Indonésianina manokana aloha dia raha antsika mahafantatra fa zareo dia tia ny resaka episy. Ny tena vokatra tena mahasarika ny Indonésianina ary isany manafatra n'izany vokatra izany voalohany indrindra raha zao tontolo izao ny Indonésia dia ny resaka girofle sy ny resaka vanille izay mahakasika ny episy, misy ihany koa ny resaka episy hafa fa ireo zany no tena hita mahasarika an'zareo. Osokafana ho an'ny mpandraraha malagasy araka izany ny lalam-barotra ny an-toerana ka nomboan'izany, ny fanomanana ny masovoa ny Indonésia ny dia ara-barotra na ny voyage commercial natokana ho an'ny mpandraraha malagasy mandritra ny fanatanterahana ny foire internationale. Vao metomboka mihitsy manko le fifanakalozana dia za mieritreritra hoe ny sehatra rehetrarehetra misy ny tsara zany ho trandrahana ny Indonésia. Ny mahazatra ny malagasy moa zany dia misy firenena roa sy telo ao efa fandanany malagasy. Ny Indonésia zany tena fetim-boany zao dia anisan'ny tombony lehibe ho azon'izay andeha amin'ny fotoana io ny fiarahana miasa ao anatin'ny fetim-boana miaraka amin'ny Indonésia. Ny 9 hatramin'ny 20 oktobra ho avy zao no anatanterahana ny foire internationale Trade Expo andiany fa 430 any Jakarta, Indonésia. Ampiavaka izany ny fanamorana ny fandehanan'ny mpandraraha malagasy any an-toerana, manomboka amin'ny antota taratasy, ny fanomanana andia amin'ny ankapobeny sy ny fampafantarana ny Indonésia manodidina ny lafiny fandrarahana. Mpampiasa vola sy mpandraraha avy amin'ny firenena maro raha teo no handray anjara amin'izany raha ny fanazavana. Vaovao ara-panatanjahantena dia vonona hiatrika ny lalao nosy izay tanterahana any Nosy Maurice ny baren'i Madagasikara.
ambony herijika azahoan'ny ekipa pirenena malagasy vokatra tsara hoy ny mpanazatra Yves Richard. Ray volana katroka androany ny fanomanantena ny Barea ny Madagasikara izay atrika ny lalao nosy Atsimorisy ny 7 hatramin'ny 20 Jolay izao. Vonona niatrika ny fifaninanana ny ekipa pirenena malagasy ka tombony ho antsika raha mitaha amin'ireo mpilalao avy amin'ireo nosy rahavavy ny firaisan-tsaina ambony kianja. Ny zava-dehibe aloha izay no tiako marina hoe ny reto ankizy 20 reto tsy manana mpilalao exceptionnel izay hoe mpilalao afaka tonga dia manao différence izy rehetra fa ny anay ny zavatry ny fototra fatorana dia ny collectif miezaka izay ho tafita ao anatina groupe aloha rehefa afaka Maurice Seychelles izay manao demi-finale za mahita hoe tokony fa eny ambony kianja mahita an'izy. Androany no nitsodrano ny ekipa pirenena malagasy ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy isan'ny mpiany taranja baolina kitra mandritra lalao nosy. Vola mitentina 4 tapitrisa ariary no natolo ny hovatsin-dala ny Barea ny Madagasikara ankoatran'ireo fanampiana avy amin'ny mpanohana isan'ny tokony. Zava-dehibe amin'ny fanomanana sy ny fanatanterahana ny fifaninanana izany hoy ny fanazavana. Zava-dehibe tokoa ny fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana izay filohan'ny repoblika moa zany gouvernemanta manontolo ny premier ministre nanehany dia fankahirezana ny joueur aty mamehery risiko be dehibe amin'ny mpilalaotsika mba ahafahany manome vokatra tsara amin'ny lalao izay atrehana amin'ny lalao nosy. Ny taona 3,770 tany Seychelles no nahazo medaly volamena farany ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra nandritra ny fandraisana anjara tamin'ny lalao nosy. Hirika lehibe ampisehoana ny toerany fanatanjahantena indrindra ny baolina kitra tia Madagasikara araka ny fifaninanana ka mampanantena ny hanomeny tsara ho an'ny vahoaka malagasy ny Barea ny Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena dia nanangana komity vody maiky iarovana ny vahoaka amin'ny otrikaretina Ebola ny anivon'ny OMS tanjona amin'izany tsy fiparitahan'ny Ebola amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo sy amin'ireo firenena manodidina amin'ny fanadina. Tandindinin-doza amin'ny fiparitahan'ny valinaretina Ebola ny mponina ao amin'ny tanànan'ny Goma, firenena mpifanolobondrindrina amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ankehitriny. Ny kandony ao anivon'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé izay nanambara fa misy fiparitahan'ny valinaretina anantoerana izay ayahina amin'ny fahasalaman'ny vahoaka. Ity no feam-potoana faefatra navoaka ny OMS makasika ny fisotra ny fitsaboana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana hatramin'ny taona 2020. Tafiditra anatin'izany ny taona 2020 noho ny fiparitahan'ny Ebola izay namololona 10 ariary tany Afrika andrefana. Mila miara-miasa amin'ny Congo ny rehetra mba hamaranana ity valinaretina ity ary hanangana rafitra ara-pahasalamana tsaratsara kokoa hoy ny tale general ny OMS ary niantso ny fiarahamonina iraisam-pirenena izy amin'ny fanamafisana ny ezaka atao. Raha nitatitra avy ao anivon'ny OMS olona 900 ny tokony ho tsaboana aingana. Izy ireo izay nanamafy fa mampiaya amin'ny fiparitahan'ny aretina ity ny fisian'ny aretina tazomoka mahery vaika tany an-toerana. Nanamafy anefa ny filohan'ny OMS fa tsy tokony hatahotra ny firenena hafa ary tsy tokony hanakatona ny sisintany na ihany koa mifehy ny seranana sy ny seranam-piaramanidina ivelan'ireo faritra voakasika ireo na ihany koa ampiato ny varitra rehetra. Ity otrikaretina ity izay mahakasika manokana any Uganda, Burundi sy Rwanda. Nisy ihany koa ny fanaovam-bakisiny faobe hoentina miaro izany tany an-toerana. Alohan'ny sarana dia averinanao fa vaonsongadana tamin'ity alina ity. Androany nikeny avy eo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ny fametra-pialan'ny Premier ministre Tsai Christian sy ny gouvernemanta. Fa isan'ireo firenena mandray piasa vahiny maro ny ao Québec, Canada. Tsy misy ny fepetritra maro apetraky ny fitondram-panjakana ho an'izy vonina hiasa any an-toerana. Tombony ho antsika malagasy ny maha-firenena francophone any Madagasikara. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo.
Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.